Lasitoko vavy manatitra ny Arabo amin'ity alatsinainy akatoky ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovatenantsika malagasy idy. Manasana mpanajana ihany koa anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao eto fahita lavitra amin'ny TV ny tontolon'ny anatiny ny antoko politika HVM isany entina amintsika zany amin'ity takariva ity ny fitakiana tanterahan'ireo syndika maromaro eo anivon'ny orinasa JIRAMA ny sehatra sosialy kosa ny asa sosialy nataon'ny vadin'ny filoham-pirenena Ramatovoangy Rajonary Mampianina no ampahany entina amintsika amin'ity takariva ity raha ny 7 ny volana May lasa teo no najoro tamin'ny fomba ofisialy ny mahantoko politika ny HVM na ny hery vaovao an'i Madagasikara efa manomboka melipatrana manerana ny faritra rehetra eto Madagasikara izany raha efa vita ny anjaran'ny Fianaratsoa amin'ny fametrahana izany antoko politika izany. Anjarany Tomasina kosa no nahazo ny anjarany tapo-baovao ary eo amin'ny sariny Stefana Razafimandimby. Bruno Lahady no voatendry ho filohan'ny HVM ho Tomasina. Omaly no nampahafantarina amponina tao Tomasina ity filoha vaovao an'ity sy ny birao ka nirahana tamin'ny mpikambana ny birao nasionaly ny antoko hery vaovao a Madagasikara izany izay mitarihan'Andriamatoa Rivo Rakotovao. Tamin'io fotoana omaly io no nanambaran'Andriamatoa Rivo Rakotovao fa antoko tsy manavaka ny HVM ary afaka miresaka amin'ny rehetra. Tsy manavaka, tsy manipikipika amin'ny namana, tsy manipikipika amin'izay tsy tovievy fa afaka miresaka, afaka miaraka ampandroso an'ity firenentsika ity. Zay ny eritreretre mitsangana ny antoko HVM satria zay dia resaka mino fa mepetsaka ny tovevika amin'izany fa anisany nahatonga ny krisitsika veriverina eto Madagasikara dia mifanilitoliana ny hafa sendra tsy tovevitra tamin'ny teny ka teo indrindra no FDP tsy itovizana maro tokoa ny eritreretra hoe isika ny nabesy isika no mitsangana teny hitan'ny olona tena mitelopolo kandidata zany betsaka ny safidy isika ireo izay betsaka tsy fantatr'olona betsaka ka nitany tena hoe fa izy moa zalamin'ny HVM manoana angiarajao mampiany io fa tsy dia olana fampitanana io misy azy fa tsy betsaka ary somaromary toderay izay raha teny an'izay betsabetsaka ihany ny tanora satria ny havana aloha izay mijoro zao ny anisan'ny sokontodrindry ka hitananao amin'izany fa mbola tanora ihany vita tao lafiny politika nefa mijoro mitondra ny fahaizana mitondra ny herim-pony mitondra ny herin-tsainy reto havanareo dia mijoro tamin'eto. Notsindriny ihany koa fa nijoro ny antoko HVM ho fiarovana ny Repoblika faha-efatra ary ho fampandrosoana ny Madagasikara. Ankoatra ireo fanendrena ny birao dia nisy ihany koa ny fionana tamin'ny mponiny Tomasina sy ny fihainoana ny olana izy ireo ka tao amin'ny gymnase tao Soavita no nanatanterahana izany.